Amen. Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana dia tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavaka antsika miatrahantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, Rainay amin'i Jesosy Kristy Tompo. Mivavaka aminao izay ary misaotra anao, mitera sy mankalaza anao amin'izao ora sy fotoana izao. Ahafahanay mifampahery, ahafahanay mifafizara indray ny amin'ny sitraponao, ny amin'ny teninao Tompo. Ka dia mangataka aminao sady esory tsy anao rehetra ny amiko, ny amin'ny tenako, ny amin'izao fotoana izao. Aoka ianao no hiteny, aoka ianao no ambara, aoka ianao no hitanay, aoka ianao no hoeninay Tompo ny feonao irery ihany. Aoka tsisy hoeno sy tanteraka fa tsy ny sitraponao irery ihany hatramin'izao koa. Ka mandrapa tapitra izao fotoana izao. Voninahitra amin'izany dia anao irery ihany Jesosy ary amin'ny anaranao no izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika amin'izao fotoana izao. Efa tononiko sady zany hetepam-pandohana ny lohateny izay hifampahirizantsika, hifampizarantsika na hifanazavana koa. Ny lohateny izay ampitondrain'ny Tompo amin'ny fanahy masina dia hoe ny fahateraham-baovao na ary tenina koa hoe nateraka indray. Ny fahateraham-baovao na hoe nateraka indray. Dia ankatenin'Andriamanitra sady isika zany ahafahantsika metraka izany tenin'Andriamanitra izany, izany fanazavana izany ao amin'ny Jaona toko fahatelo. Jaona toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nicodemus, mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe: Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy Nicodemus taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay teny ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay aviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Amen. Raha hiteny na mihaino izany famakiana ny ten'Andriamanitra izany tsika dia efa mazava. Tokony angamba fa efa mazava indray sady Jesosy eto no namaly ny Nicodemus, izay fariseo sy mpanapaka tamin'i Jiosy. Izany hoe olona manana maha izy azy, olona mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ary manana ny toerana maha izy azy no nandeha nanantona an'i Jesosy. Azo atao hoe mahagaga kely ihany hoe nandeha nakao izy noho ny alina. Hoe taiza nahitany an'i Jesosy zany hoe aiza misy an'i Jesosy amin'iny alina iny dia iny izy nitsaitsaika na nandeha nakao moramora tamin'i Jesosy tao, mety tsy te ho hitan'ny olona. Fantatsika moa izany fa tamin'izany fotoana izany dia mamenatra indrindra ho an'ny Jiosy, manam-pahalalana, manana ny finoany no andeha hiresaka amin'i Jesosy. Nefa ity Nicodemus ity dia tena natsapa mihitsy fa tsy avy amin'ny olona io Jesosy Kristy io, fa tsisy mahavita zavatra ohatran'ny nataony raha tsy Andriamanitra momba azy. Fantan'izany fa misy Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy, fantatsika fa Andriamanitra dia Jesosy. Efa nampianarina teto izany tamin'ny fotoana farany teo hoe izaho sy ny ray izy dia iray ihany. Amin'ny Jaona koa misy manazava an'izany izy tamin'ny mpianatra.
Ka ny dikan'izany a, ny zavatra nataon'i Jesosy dia araka ny teniny dia ny ray no naniraka azy ary tanterahana. Dia nahagaga ihany koa nononakao izy. Nononakao zany Nicodemus tonga dia niteny taminy zany hoe raha mpampianatra. Hoe ny tena mpampianatra tonga dia nanaiky anazy fa manana fahalalana sy avy amin'Andriamanitra izy io. Dia nivaly teny nataon'i Jesosy a hafa mihitsy. Valy teny nataon'i Jesosy taminy, mety raha mamangy olona ianao dia manontany zavatra hafa sy miteny amin'ny toerana misy azy sy ny fahatsaran'ilay olona, nefa hoy ilay olona taminao, hoy Jesosy taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zay mivaly tenin'i Jesosy. Zay mahatonga an'ilay lohatenintsika teto zany hoe fahateraham-baovao. Raha tsy ateraka indray ny olona, zany hoe ny olona rehetra dia mila ateraka indray. Mila fahateraham-baovao zany fa tsy le fahaterahana tamin'ny fahazazana, tamin'ny vao teraka iny. Io zany no hidirantsika avy eo hoe maninona no misy ny fahateraham-baovao, maninona no ateraka indray ny olona. Jesosy no miteny an'izany eto. Tsy le hoe vao teraka dia natao batisa ianao dia efa ao amin'Andriamanitra dia mandray ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra tsika hozy raha tsy ateraka indray. Inona no ohatrany hoe antoka ahafahana dikan'izay fahaterahana izay indray Nicodemus moa zany tsy nahafantatra, tonga dia tozaka ihany rehefa mankina ny teny hoe Nicodemus taminy ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra ny an-kibon-dreny indray va izy ka ateraka. Zay ny tena mivaly teniny hoe ahoana zany fahaterahana vaovao zany ateraka indray zany. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy raha tsy ateraka amin'ny rano sy ny fanahy. Zany ny dikany hoe rehefa lehibe ianao ka mibebaka miaiky ny fahotanao dia mandray an' Jesosy dia atao batisa ianao dia ajoboka ao anaty rano. Zay le maniditra ao anaty rano, miteraka amin'ny rano ianao avy eo ianao mandray ny batisa ny fanahy masina. Ny fahateraham-baovao ny vokany, ho hitantsika hoe iny misy vokany izy, fa ny lalana azahoana ny fahateraham-baovao zany aloha dia ny fibebahana. Io matetika no tsy ambara amin'ny fiaraha-mivavaka na fiangonana maro, fa lazaina fa ny Andriamanitra io dia fitiavana, dia tongava ianao fa io Andriamanitra fitiavana io dia hamaly vavakanao dia ho tianao io. Dia lasa ohatrany hoe fivavahana ara-commercial moa zany atao amin'ny teny mazava ohatran'ny fampahafantarantsika zany hoe amidy. Fa tsisy fibebahana, tsy asaina mibebaka ilay olona, tsy asaina mitodika amin'Andriamanitra. Mila fiovam-po io. Rehefa tena hoe manaiky an'ny tompo ianao zany hiala amin'ny fahotanao, mandalo amin'ny fibebahana, miala amin'ny faharatsiana dia miova ny fo. Eo amin'ny fo eo no tena tian'Andriamanitra, misy be da be ny ten'Andriamanitra manambara n'io fo io ahafahan'ny olona mandray ny sitrapon'Andriamanitra. Any amin'ny Ezekela moa zany dia hoe esoroko aminao ny fo vato dia soloin'ny fo nofo, lasa fo vaovao indray napetraka ao. Zay le fahadiovana ataon'Andriamanitra rehefa manovanao izy. Amin'ny fahalalana ny ten'Andriamanitra misy ny amin'ny teny gasy izy manko tsy tena mazava loatra fa foezoko ny fanazavana azy. Asiako teny frantsay kely ihany mba hafantarantsika azy hoe ny âme sy ny esprit. Amin'ny teny gasy izy samy voafetra ihany amin'ny hoe fanahy masina. Amin'ny esprit tsy lasa hoe fisainana nefa tsy tena fisainana izy io, fa ny âme dia zavatra tarihan'ny sentiment, ohatrany hoe zavatra tsapa zany, mahatsapa zavatra ianao, ohatrany hoe tsapako fa nafinaritra le feona natao amin'ilay fiarah-mivavaka, tena hitako fa mety misy Andriamanitra mihitsy eto dia faly dia hanolo tena amin'Andriamanitra. Afaka manolo tenan'Andriamanitra zany ny olona rehefa taitra eo amin'ny fanahiny eo, mety vonona mihitsy izy manolo tena atao batisa ihany koa ary
ary mavonina manao ny asan'ny tompo mihitsy, fa manao asaky ny fanahy. Io fanahy io a raha tsy mitantana ny olona dia mety ho tsara ny vokany, fa mety ho ratsy koa. Ka mila mitandrantsika zany amin'io amin'ny hoe fahafantarana ny fahanatolana an'Andriamanitra. Raha taitra eto amin'ity zany a, le fahateraham-baovao eto a, dia le fahaterahana voalohany zany a ny fanahinao, ny saina, ny âme aloha zany ny kitihan'Andriamanitra, fa ny tena tenin'Andriamanitra eto hoe tsy maintsy ateraka amin'ny rano. Eo zany a le fanaovana batisa, verenako teo zany fa ny fanaovana batisa dia miatomboka amin'ny fibebahana. Mandray ny batisa amin'ny fibebahana ianao rehefa mibebaka, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana, tena miaika ny fahotana rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, dia vonona ianao anaraka an'i Jesosy, tsy ho mpamonjonao fotsiny fa tena ekena ho tompoko, dia atao batisa ianao amin'ny rano, dia zay le hoe tsy maintsy atao batisa amin'ny rano izy. Zay vao mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy no miteny mahazo miditra, tsy mahazo miditra zany raha tsy fatao batisa amin'ny rano. Dia avy eo izy atao batisa amin'ny rano sy amin'ny fanahy. Eo zany le fahafantarana ny ten'Andriamanitra. Raha mahafantatra ny ten'Andriamanitra tsika, nianatra betsaka ny mpanompon'Andriamanitra, nianatra tena nandalo fahalalana, fahaizana aman-taona maro amina université maro, fa amin'ny saina mitovy amin'ny fahalalana ety amin'izao tontolo izao ihany zany. Fa ny tena fahalalana takin'ny tompo dia raha hoe anaraka ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany, manaraka an'i Jesosy, dia atao batisa amin'ny rano ianao dia mandeha araka ny fanahy. Eo zany l'esprit n'Andriamanitra io zany mety misy fanahy hafa koa, esprit hafa mety miditra aminao raha tsy mitandrina koa ianao, satria misy eto dia ny fanahy mihitsy amin'izay no resahana eto. Zay mahatonga ny tsika rehefa hoe maninona no mivavaka rehefa alohan'ny hifanazava ny tenin'Andriamanitra na hifampizara, hifampahery, dia ny fanahy masina nangatantsika hiteny. Raha miteny aminao zany ankehitriny efa mivavaka, zay le finoana. Nino aho fa nangataka ny fanahy masina dia izy no miasa, dia raha miteny aho dia ny fanahy masina no miteny manambara sy manazava ny sitrapon'Andriamanitra aminao, amintsika eto. Dia zay zany izy hoe tsy maintsy ateraka indray amin'ny rano sy amin'ny fanahy. Ka isika zany ny olona lehibe, ny olon-dehibe no ateraka indray. Fa tsy hoe ny olona voateraka kely teo ilay izy dia ateraka indray ohatran'ny hoe tsy mety misy ankizy mahatsapa ny fahotany koa. Ny ankizy moa zany mety hoe efa misaina izy, mahatsara hoe misy ankizy amin'izao fotoana izao mihitsy tena mahatsara hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, te handray an'izany Jesosy zany, te handroso amin'ny fahalalàn'Andriamanitra, dia manolo tena mihitsy hoe atao batisa amin'ny rano, mijomboka ako dia avy eo dia tena mandray ny fanahy masina. Zay azo atao hoe fampidirana nefa ohatran'ny hoe karazana fanazavana efa mazava sady ny amin'ny hoe Jesosy no namaly an'io. Andininy 5 raso resina ihany zany izy hoe Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Mitanjona araka ny ambara foana ny kristianina dia ny idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anankiray zany dia ny ateraka vaovao, ateraka indray amin'ny rano sy amin'ny fanahy. Zay dia misy koa zany andininy 9. Andininy 9, ny rivotra mitsoka amin'izay tiny azafady. Andininy eo amin'ny andininy 1 eo zany, izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Andininy 1 azafady. Izay ateraky ny nofo dia nofo, izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Zao fahaterahana, ny fahaterahana raisitsika zany le fahateraham-baovao ateraky indray dia fahaterahana ara-panahy. Mila resahana foana zany io fanahy io, misy efa fampianarana any amin'ny vidéo hafa milaza ny amin'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina, iza marina le fanahy masina io.
fanahy masina koa dia personne moa amin'ny teny frantsay, fa tena olona miaraka mafantatra miaina miaraka aminao zany io tahaka an'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ka izay ateraky ny nofo dia nofo izy ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Tsika dia mitady an'izay fahamasinana sy fahamarinana izay ao anatin'ny fahaterahan'ny fanahy. 7 aza gaga noho ny nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo. Aza gaga hozy Jesosy, tsy maintsy, Jesosy no miteny hoe tsy maintsy ateraka. Teny hoe ateraka mihitsy indray zany zay vao mandray an'io fanahy masina io. Dia ilay fanahy masina araka ny efa fahazavana teo aloha fa vakiako fotsiny izy eto hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary enao ny feony nefa tsy fantatrao izay aviny na izay aleny, dia tahaka zany izay rehetra ateraky ny fanahy. Zany hoe rivotra io tsy fantatra hoe aiza ny misy an'io rivotra io, fa rehefa tonga koa ny fanahy amin'ny olona anankiray dia misy hery ny fanahy izay tsy takatry ny sainao, tsy takatry ny herinao, tsy takatry ny fanahinao ihany koa izay mirotsaka. Fantatsika tamin'ny rotsahan'ny fanahy tamin'ny andron'ny Pentecoste tao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany tao fa tahaka ny lelafo izy io, hafa ihany koa io fanahy io, mandoro, manova zany izy ary miasa, manana fomba fiasana izy rehefa misy ten'Andriamanitra milaza hoe rehefa mandray fanahy ianao dia misy fahefana izay men'ny tompo anao amin'ny alalan'ny fanahy, satria araka ny teny Jesosy hoe za andeha hozy izy fa ny fanahy no irahako eo aminareo ahafahanareo manao asa lehibe noho izao azy. Ka dia mila mandray izay fanahy masina izay zany tsika. Fahateraham-baovao dia fahaterahana nateraky indray ara-panahy nefa mandalo amin'ny fahaterahana amin'ny rano amin'ny fanaovana batisa. Vakitsika ny ao amin'ny Jaona, azafady Romanina 9 amaky ny teny fotsiny ako satria le fanazavana lava zany matetika tsy dia mazava loatra amin'ny olona, fa raha izay fanazavana tapany voalohany izay dia fahafantarantsika fa mila teraka indray ny olona niza raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Romanina 9:1 sy ny 2 ny vakiako, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Jesosy Kristy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Zay zany le fahateraham-baovao, rehefa teraka vaovao anao dia tsy ao anatin'ny fahamelohana intsony fa ao amin'ny Kristy Jesosy izy zany dia misy ny lalàn'ny fanahinaina, lalàna vaovao mihitsy io, tsy takan'ilay lalàna izay fantatry Nikodemosy amin'ny mahafariseo azy, fa lalàna vaovao io fanahinaina ozy izy no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Tao anatin'ny fahafatesana ny olona, tao anatin'ny fahotana, ka raha mibebaka sy miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana izy verina amin'ny tompo dia mahazo an'io fanahinaina io ka ho afaka amin'ny fahotana sy amin'ny fahafatesana. 5 amin'ny Romanina 9:8, fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Zay zany mila mihevitra araky ny fanahy tsika. Ary ny fahateraham-baovao io ny fahaterahana indray dia fahaterahana ao amin'ny fanahy, tsy fahaterahana ao amin'ny nofo io dia araka ilay teny teo hiditra ao an-kibon'ny reniny indray ve, fa tena fahateraham-baovao dia fahateraham-araka ny fanahy mandalo amin'ny batisa fibebahana dia mandroso amin'ny batisa ny fanahy masina, fanarahana ny tompo zany. Misy fampiarezana moa zany nataoko eto mba tsy halavana azy, satria raisiko ihany ny 5:10 amin'ny Romanina 9:9 eo, hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy nandray fanahy pahadevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba Ray eo.
ny fanahy 120 ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha lasa mibebaka ianao zany nateraka indray dia lasa zanak'Andriamanitra hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay io lazain'io ihany hoe zanak'Andriamanitra zay hozy izy, ary ny fanahintsika no fanahy no miteny amin'ny fanahintsika. Resaka ara-panahy io araka ilay fanazavana teo hoe tsy amin'ny saina, tsy amin'ny fahalalana fa fanahy io resaka io. Fa ny amin'ny fanomponan'Andriamanitra io zany dia tena resaka ara-panahy, fanahy masina no miasa aminao. Fanahy masina koa fa tsy fanahy n'izao tontolo izao, tsy fanahy ratsy na fanahy satana, fa fanahy masina, fanahy tsara. Efa ny anarantsika teto zany ny amin'io resaka fanahy io. Rehefa manana ny fanahy io ianao dia izay ilay fahateraham-baovao. Misy fahasahiana, misy fahatokiana ao ho vakiako ity teny ity ahafahantsika mijoro amin'izany fahasahiana sy fahatokiana zany amin'ny fahateraham-baovao. Rehefa teraka vaovao ianao zany dia hoe ahoana ary zany io ilay hoe misy antoka koa zany anananao. Inona ary ao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Romana 9:1-3:30, inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana ny zavatra rehetra. Iza no hampanga ny olom-bo afidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka Kristy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjena, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ovonoana no fijery anay. Eto zany ajano kely alohan'ny anizako azy fa io ilay fanahy sy fanoloran-tena fahateraham-baovao io, ilay fanahy masina ao amin'ny kristianina izay nateraka indray io, tahaka ny mpianatra, tahaka n'ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha ry Paoly izay nandray an'i Jesosy Kristy niova, dia lasa mahasahy, lasa mijoro hatramin'ny hoe mahavavolombelona, hatramin'ny martiora mihitsy ary. 7:30. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa matoky ao fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izay zany ilay fanantenana ary izay ilay toky sy ilay hery ananan'ny olona rehefa nandray izy teraka vaovao. Rehefa teraka vaovao ianao dia hafa mihitsy amin'izay zany ilay fanahy miasa ao anatinao. Araka ny teniko teo, fanahy io fa tsy amin'ny saina, tsy amin'ny fahalalana, na nianatra be ary tsika na mahalala ny tenin'Andriamanitra tsy anjery ary, raha tsy miasa ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra dia fotoana very ihany ny amin'ny atao hoe fanompoana sy fanarahana ny tompo. Amara-parana koa azy ny amin'ny Korintiana 2:5 mandroso amin'izay fanazavana izay zany rehefa fahatokiana fanandrayan'ny tompontsika dia amin'ny Korintiana 2:5 ny 1 vakiako 1 ka hatramin'ny 7 aminaran'i Jesosy. Fa fantatsika fa raha ravana ny trano laitsika ety an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Izay zany ravana ny trano laitsika. Ty ohatran'ny fahafatesana io fa io ilay fahateraham-baovao. Rava ilay teo aloha dia miditra amin'ilay trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra, araka ilay teny teo hoe raha tsy ateraka indray tsika amin'ny randro sy amin'ny fanahy dia tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay foana ny tenin'Andriamanitra
Jesosy no miteny an'izay teo aloha, fa eto zany a Paoly no miteny an'izany hoe rehefa rava niova ny fiainantsika ety amin'izao tontolo izao dia maharitra mandeha amin'ilay fiainana mandrakizay tsika dia any an-danitra any. Na dia ary misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafin'ny tranontsika izay avy any an-danitra koa, fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Zany hoe na iverin'ny olona fa miova ary tsika, tsy ohatran'ilay teo aloha intsony. Araka ilay teny teo na iza no asaraka antsika amin'i Jesosy Kristy, miova ianao zany, tsapan'ny olona, tsapan'ny manodidina anao ianao fa misy fiovana, izay ilay fahateraham-baovao. Tsy ohatran'ilay teo aloha intsony ianao fa misy fiovana. Izay no amarana antsika na ny tenin'Andriamanitra eto ao amin'ny andininy 7 minaran'i Jesosy amin'ilay Korintiana 2:5 teo zany hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izay zany ilay fahateraham-baovao, lasa ny zavatra taloha ao anatin'ny finoana zany, ao anatin'ny fanadiovana ara-panahy. Ahoana no mety hoe lasa ny zavatra taloha fotsiny eo fa tsy maintsy ny finoantsika mihitsy, tsika mihitsy ny mindry sy mahatoky tanteraka fa lasa ilay zavatra taloha. Ianao zany ny diovin'i Jesosy olom-baovao ianao izy lasa ny zavatra taloha izy indreo efa tonga vaovao ireo. 1:20 fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana ny fampihavanana. Dia izao Andriamanitra amin'ny Kristy no mampihavana izao tontolo izao taminy, fa tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Anaty fonosana kely zany ny fampihavanana ity misy ny fampihavanana araka ilay teny teo zany hitan'ny olona ao amin'ny fiarahamonina fa miova ianao dia tena misy fahazavana, mety misy fampihavanana raha mifono tamin'ny olona ianao raha nisy ady dia tena misy fampihavanana ety amin'izao tontolo izao. Fa ny tena fampihavanana ataon'Andriamanitra amin'ny fahateraham-baovao ataon'i Jesosy Kristy raha tonga ety amin'izao tontolo izao izy nanolotra ny tenany, nanolotra ny rany, nadio antsika, navao antsika, dia ny fampihavanana amin'Andriamanitra ary mba hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny an-danitra, mba tsy ho any amin'ny afo be antsika. Misy zany fa enoho ny fijinoana vavolombelona sy ny fampianarana maro fa ny afo be dia misy. Na ianao zany tsy afaka hanisa baka ianao, na ianao any amin'Andriamanitra, any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na ianao any amin'ny fanjakan'ny Satana, ny devoly dia any amin'ny afo be. Ka dia fanazavana fohy atao hoe tsotra ihany no anambarantsika an'izany hoe ahoana ny atao hoe fahateraham-baovao, satria betsaka ny olona manontany an'izany hoe fa nahoana zany no resahana foana. Fa mazava amintsika izy izay hoe Jesosy no miteny fa tsisy tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ateraka indray ny olona ary ateraka ny rano sy amin'ny fanahy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia misaotra anao nahatra hatramin'ny farany dia raha sitrapon'ny Tompo amin'ny manaraka indray zany tsika mbola eo neto raha mbola tsy tonga ny Tompo. Dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Amen.